Mbola ampitiavana sy ampifaliana trano ry sakaiza malala no amangina anao amin'ity androany ity ao anatin'ilay fandaharana izay fampitariantsika ho eo amin'Andriamanitra ilay hany vahaolana eo anatrehan'ny olana izay iainantsika eto amin'ity fiainana mandalo eto ambonin'ny tany ety. Fa mialohan'ny iarahantsika mifampiresaka dia manasanao hiaraka hivavaka amiko. Raha eo mankasitraka anao zahay satria azonay antoka fa ny teny rehetra hifampizarana eto ho amin'ny fitokisana anao dia miasa ny fanahinao masina ho aminay tsirairay avy mba hahatonga anay anana fiedanana, anana vahaolana manoloana ireo problème sy olana rehetra izay misy eo amin'ny fiainanay. Ka raha noho izao fotoana izao izahay dia ianao aneno eto anivonay ka tonga anay anana faherezana ao aminao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Mino aho fa nahita fifaliana ianao tamin'ny fiarahantsika teto ao anatin'ity fandaharana manokana izay hiatrehantsika ny olana eo amin'ny fiainantsika ity. Resantsika teto fa arakaraky ny irosona makany amin'ny fiafaran'izao tontolo izao no itombon'ny olana. Kanefa eo anatrehan'izany izay mahafantatra fa Andriamanitra izay namorona izao tontolo izao dia tsara ary nanao ny tsara indrindra sady tsara indrindra ihany koa dia tsy atahotra isika. Rehefa nafantatra fa no ny fahotana ny diran'ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy no nahatonga antsika ao amin'izao toerana misy antsika izao dia ny vahaolana tsara indrindra dia ny miverina amin'Andriamanitra ilay vatolampy mandrakizay. Ho tohizantsika izay dinidinika izay. Ho tohizantsika amin'ny fitarihanantsika tsirairay avy ho amin'ny fitokisana an'Andriamanitra. Io tenin'ny soratra masina io dia sambatra izay olona mandray azy. Ao amin'ny Jeremia 7:20 dia voalaza ao izao teny izao: izaho mahalala ny hevitra heverako anareo dia hevitra izay mitondra fiedanana fa tsy loza ary mba hanana anareo ihany koa fanantenana ny amin'ny farany. Jereo tsara fa mbola mitovy amin'ilay foto-kevitra izay efa noresahantsika teto izany. Andriamanitra, izy rery ihany. Raha izy no Andriamanitsika dia mahalala ny hevitra izay heverana antsika izy. Na eo aza ny problème maro samihafa rehetra navelany hitranga zany satria tadidio fa izy no mitondra ny fiainan'ny tany rehetra. Izy no mitondra ny fiainanao, izy no mitondra ny fiainan'ny manodidina anao rehetra. Ka na inona mitranga raha ohatra ka matoky azy ianao dia izay ny teniny: zaho mahalala ny hevitra izay heverako anao. Dia hevitra izay hitondra fiedanana fa tsy loza. Misy tantara mahafinaritra ao amin'ny soratra masina. Tantaran'ireo patriarika ireo be dia be izy ireo, fa ny tantaran'i Josefa no isany anankiray tena mahaliana ny mamaky azy. I Josefa moa dia zanaky Jakoba. Jakoba ilay Israely, zanaky Isaka, zanaky Abrahama. Ka io Abrahama sy Isaka sy Jakoba io dia patriarka. Zany hoe Andriamanitra mihitsy no niantso an'i Abrahama mba hanaovana fanekena manokana mba ampisehoany ny voninahiny, resaka amin'ny olona rehetra ihany koa ny hatsarany avy amin'ny Abrahama no hitahina ny firenena rehetra. Dia i Jakoba izay zafikeliny zany no niteraka an'i Josefa. Fa mahaliana ilay tantara, niainga avy amin'ny nofy, na nofy Jakoba na nofy Josefa azafady. Io Josefa io miresaka amin'ny rainy, ny reniny, ny rahalany, fa voata manokana izy, nofo maromaro. Ny anankiray amin'izay dia izao:
tonga ono ny masoandro sy ny volana ary ny kitana 12 ka nikohoka teo anatrehany. Zareo moa mahay mandinika nofy ary rehefa nandrehan'izay ilay rahalany izay neritreritra hoe ho kitana zany, narehan'izay ny rainy dia nilaza tamin'ny Josefa hoe ahoana zany anaka, ho avy ve ny fotoana dia ho tonga zahay rehetra hiekohoka eo aminao? Nahatezitra ny rahalany zany. Io nofo io tsy nofo tongatonga ho azy, fa Andriamanitra no nampanofy an'i Josefa. Dia mbola nisy nofy anankiray ihany koa, hoe nitsangana ono ny amboara na vary teny an-tsaha ka dia nikohoka teo alohan'ny amboaram-bariny Josefa ny saloim-bariny ireo rahalany ireo, ary dia vao mainka napatezitra an'ireo rahalany ireo zany ka nahatonga azy ireo nanana folentika sy nieritreritra ny ampahory an'i Josefa. Nirahina Josefa indray andro mba anaty bary hitondra sakafo ho an'ireo rahalany ireo, ary dia tamin'izay fotoana izay no nitsiry tao anatin'ny sain'ireo rahalany ireo ny varotra ny Josefa andeha ho any Egypta. Maromaro ny fampahoriana izay natao azy teo fa tsy ho tantaraina satria fohy ny fotoanantsika, fa namidiny izy ireo tamina Ismaelita i Josefa, ary indro le Ismaelita nandeha nakany Egypta ary dia nivarotra azy tamina olo-manakaja anankiray tany Egypta, dia i Potifara izany. Fa i Josefa dia mivavaka. Zay zany ny tena isan'ny anankiray azo lazaina mihitsy hoe tsy ambaratelo tsara fatarina. Rehefa mivavaka ianao dia mitantana ny fiainanao Andriamanitra. Mivavaka Josefa, ary ny porofo fa nahitana hoe mivavaka izy dia mahatoky amin'ny zavatra rehetra Josefa. Na inona tranga manodidina ny fiainany dia nahatoky Josefa. Dia nisy fotoana aza nisy problème anankiray lehibe. Josefa no ny fahatokisany an'Andriamanitra, noho izy mahatoky ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra, ny finiavany mihitsy ny anaraka ny sitrapon'Andriamanitra, dia raiky piti taminy. Izy koa moa tsara tarehy, dia raiky piti taminy ny vadin'ilay Potifara izay patron-any. Ary teo anatrehan'izany dia nitady ny fomba rehetra io ramatoa io ambabo an'i Josefa, fa i Josefa kosa dia nahatoky tamin'Andriamanitra. Miresaka hatrany izy mianadary eo. Le ramatoa zany mitory fitiavana amin'ny Josefa, dia mamaly Josefa hoe satria vadiny ianao dia ataoko ahoana no anao zany ratsy lehibe zany ka hanota amin'Andriamanitra. Dia ny fiafarany moa tena nanao anterisetra le ramatoa, nosamborony Josefa. Ary rehefa nosamborony Josefa, ny fomba azony Josefa ialana taminy dia ny niala anterisetra ihany koa, ka navelany teo amin'le ramatoa teo ny akanjony sy ny akanjony navelany teo amin'le ramatoa teo, ary dia lasa izy nandeha nandositra. Izay indray nahatonga an'ity ramatoa ity anendrikendrika an'i Josefa. Nolazainy fa saika hanao anterisetra aminy Josefa, ary dia niantso vonjeo izy, ary dia nandositra Josefa. Rehefa avy eo zay no niteneniny tamin'ny manodidina azy tamin'ny Potifara vadiny. Vokatr'izany dia tonga hatrany an-tranomaizina Josefa, ary avy any an-tranomaizina indray Josefa noho ny fitokisany an'Andriamanitra, noho izy mahatoky ihany koa eo amin'ny fahitsiana sy ny hatsara-panahy, dia natany an-tranomaizina aza izy, dia niaraka taminy hatrany Andriamanitra, ary mbola izy ihany koa no azo lazaina hoe mampandeha, napetraka taminy ny fiahiana ireo gadra maro samihafa sy ny fandaminana tao amin'ny tranomaizina. Ary avy amin'ny alalan'izany no nahafahany ihany koa amin'ny alalan'ny vavaka mahafantatra, manana fahalalana be dia be mikasika ny nofy, ka Andriamanitra koa nandefa olona higadra tao
izay ahatonga ny Josefa indray rehefa avy eo afaka niona tamin'ny Farao, ary ny fifarany tantaran'i Josefa dia lasa gouvernoura, lasa prime ministre ny tany Egypta. Ka izy tao amin'izay no afaka indray koa namonjy sy nanome aina indray ny fiarahamonina rehetra tao anatin'ny toe-javatra izay mbola Andriamanitra ihany koa no nitarika azy, satria dia nisy mosary tao amin'ny tany Egypta. Ny nofon'ny Farao no nahafahan'i Josefa nanazava tamin'ny Farao ny zavatra izay hitranga eo amin'izany firenena izany, ka nahafahany namonjy ny olona rehetra tamin'ny hanohanana. Ary ny fiafarany moa dia tanteraka ilay nofo tamin'ny voalohany, ilay nofy izay notenenin'Andriamanitra tamin'ny Josefa, ny zavatra hitranga na ny amin'ny rainy sy ny reniny sy ny rahalahiny izay hikoka eo anatrehany, dia tanteraka izany rehetrarehetra izany. Ny isan'ny mahafinaritra ao anatin'izany tantara izany dia voasoratra ao amin'ny Genesis 5:7-5 izao teny izao: hoy Josefa tamin'ny rahalahiny, rehefa tsy maintsy nikoka tamin'ny Josefa ny rahalahiny, ary nanomboka natahotra ny Josefa, satria dia raha tsy Josefa dia maty izy rehetrarehetra, raha tsy Josefa dia tsy tafavoaka tamin'ny olana izy rehetrarehetra. I Josefa ihany koa tamin'io fotoana io efa prime ministre tany Egypta, dia natahotra ny rahalahiny hoe so hamaly faty Josefa. Fa namaly Josefa ao amin'ny Genesis 5:7-5 hoe aza matahotra, aza malahelo amin'ny zavatra izay nataonareo tamiko, fa Andriamanitra no tao ambadika izany rehetrarehetra izany mba hamonjena anareo rehetra. Hitanareo amin'izany ary fa io fitokisana an'Andriamanitra io dia ahafahantsika miatrika ihany koa ny olana rehetrarehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Jesosy Kristy dia milaza ao amin'ny Jaona 9:7-13 hoy izy hoe fiadanana no omeko anareo, fiadanana no avelako aminareo. Io tantara rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika io dia mbola ahafahan'Andriamanitra manome fiadanana antsika, ary isika ihany koa aza no mbola vahaolana eo anatrehan'ireo tranga rehetra. Matoky an'Andriamanitra ve ianao? Zay ihany, matoky an'Andriamanitra ve ianao? Ary aneo ihany koa amin'ny hafa izany toetra mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra izany, dia ho hitanao fa marina ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:20 izay tena tokony ataontsika tsy enjery: izaho mahalala ny hevitra izay heverako anao, dia hevitra izay mitondra fiadanana fa tsy loza, ary mba hanananao fanantenana ny amin'ny farany. Nafinaritra anao indray ve ny fotoanantsika androany? Amin'ny manaraka dia mbola manasa anao indray mba hiaraka amiko ahita ireo tokony atao manoloana ny olana rehetra fa hiaraka hivavaka aloha isika. Raha eo misaotra anao izahay. Ianao no Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba, ary Andriamanitry Josefa ihany koa izay noraisinay ampahery anay androany. Tsy mahafantatra izay fomba hitantananao ny fiainanay izahay, fa ny angatanay aminao dia izao: enganie enao ilay tantana ny fiainanay no hitokisanay. Ka na eo aza ireo olana maro samihafa izay tsy maintsy hitranga, satria efa izay no vokatry ny idiran'ny fahotana teto ambonin'ny tany, dia mangataka aminao zahay Tompo, mba ho izahay izay tantaninao no afaka vahaolana eo amin'ny zavatra rehetra izay mitranga, satria mahay ny zavatra rehetra ianao, ary mahay mamadika ny ratsy ho tsara. Tianay mba ho fiainanay izany, ary misaotra indrindra mamindrafo aminay, mamelany helokay amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.